atolotra indray dia feony manio anao amin'ity alina ity ny fizarana fafito sady farany amin'ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe dina mpitiavako. Ireo hanome aina ny tantara: Malala, Tirso, Oscar, Nadia, Angeline, Lalaine, Hianitra, miaraka amin'ny Odilon, Jean-Claude, Yada Fister, Naina ary ny mpanoratra. Eo amin'ny lafiny teknika Naina Rakotondranaivo, tompona andraikitra sy mpanatotosa Simone Menjanahary. Mila fiara dia aleo manainga amin'izay tsy misy antony tokony mbola hijanonako eto Tomasina intsony koa. Veloma vetivety ianao ilay tanàna ny Tomasina, tanàna nahitako voalohany ilay olo tiako eto aminao ihany koa, nefa amin'izao fotoana izao no andrehako ny lohako hijery anao indray. Ny tany nalavoana olo mantsy tsy maintsy herenana, raha lavo teto ny saiko sy ny maha noho ny tsy fahitana an'ilay olo tiako dia tsy maintsy eto aminao ihany koa no herenako amin'ny fotoana farany. Tena tsy naporiko hoe ahavitanao elahy misy dadarabenza, na dia efa natenaiko aza fa hisy ny fahatezerana eo aminy. Tena tankina tsy nateny mihitsy aho. Aiza ve dia ny sotoniny hatramin'ny lamba tatabatra mba nisy ny sakafoko, vaky sy raraka tao mikorotona daholo ny lasopy. Tena menatra sy nalaelo ny tenako ahy, nefa afaka anao inona moa? Nofinofy ireny fiarahanay mianakavy kely tany Malaky alina ireny. Tsy manome tsy ny azy anefa satria raha tsy ny hoe tsy fahitana ny Dina dia tsy nanao ataka an'ireny izy. I Dina nefa tsy misy mangirana mihitsy na dia kely azy ny kasikasy. Aleo arangahy Antsoany aina dia manainga. Tsy foana akory ny fanantenako. Mbola manateny ana hitany tiany indray aho. Allô? Bonjour Aina. Bonjour Fenitra. Tsy anontany anao tsony aho hoe nanahoana ny natorinao efa fantatro fa tsy natoro mihitsy ianao. Fa ahoana manahoana izao ny programanao? Andeha anainga izao maraina izao ihany ahy. Mandeha miadamiadana eny ary dia andray hitany toyiny. Eny ary, mirary soanao foana ahy. Matokisa sy manana finoana ary Fenitra. Tsy maintsy mivoaka ho mpandresy ihany ianao amin'ny farany. Eny ary, izay ry fa veloma amin'ny dada sy mama ao veloma hono hoe hoy Fenitra. Tsy ela dia hiverina ary miaraka amin'ilay Dina mpitiavana hoe izy. Zay fa veloma iainy mifampiantso foana antsika rehefa misy vaovao mahakasika ny Dina. Veloma dia tonga vasoa Bisous Fenitra. Aleo velomina amin'izay fiara dia manainga. Eny an-dalana eny manao toanaina maraina. Andriamanitra, apetrako aminao ty diako androany ity. Ka erezo ary meo ery ihany koa mba ho afaka hitan'izay tokony ataoko. Mindry sy manantena fa tsy hanary ahy ianao amin'izay fomba rehetrarehetra tokony ahitako an'izay olo tiako izay. Mamela ihany koa tamin'izay fahadisoana mety nataoko. Tsy mitazona relo amin'ireo ray aman-dreny Dina satria fitiavan-janaka ny azy. Aleo rangaty sedera-pivavahana ty no alefako. Sady mba ho solon'ny Dina tsy ety an-dalana ihany koa. Ny fitiavana no mibaiko ny foko amin'izao hiaingako hialany Tomasina izao. Ka na inona nakatsakana ahy eny an-dalana dia tsy maintsy ho sedraka avokoa ireny. Ary tsy mijanona io baiko ny fitiavako io raha tsy tafaverina somatsara eto hitratrako indray ity. Aleo ary ho velomako amin'izay fiara fa tany. Dia disedy ity no aloha alefako eto. Lasy izao rangahy, zanako Malaky alina tsy maintsy mandresy amin'ny farany. Fantatro fa tonga mitsidika sy mankahery ahy indray ianao ry dadabe. Matombotsoka malefaka tahaka izao ty rivotra mandalo eto amiko ty. Misaotra.
aleo ary ampanenona klaksona aloha mba lalany koa hoe fantatro fa mamanga ity izy. Ary Saoly tia miantso ity Allô, manao ny Saoly? Mbola salama tsara ka fa tsy mandry mihitsy ho any saiko ry fenitra lasa ty aminao foana. Manao ahoana aloha ianao zao e? Efa mba salama tsara aho e. Salama ny vatana fa miady ny saina Saoly. Miainga avy aty Tomasina zao le venana Antananarivo. Dia ahoana? Mbola tsisy vaovao ve? Tena mbola tsisy misy hatramin'izao. Ny fihaonana tamin'ny dadany Dina ny tena enjana be. Izay ara ho any efa napozo. Eny fa na dia izany dia mahirisa ihany. Fa zao ary fenitra, hitanao le rahona betery amin'ny lapa, efa manomboka misila tsikelikely izy. Ino angambany afa mety hisy vaovao tsara sy ao faran'izao Tena mety marina mihitsy zany Saoly satria an'keo maraina raha vao hiainga teto Tomasina dia hitako misy rivotra mitsotsoka ery aloha ery. Mino fa ny fanahin'ireo razambentsika zany ny rariana dia mba ho zay tokoa. Rehefa tonga ny Antananarivo indray miantso andry fa ezaka andeha dia any Brickaville no misakafo atoandro. Eny ary razoka fa na dia izany aza dia mirotoroto loatra mandehana miadana ihany ianao. Vavaka ao anao foana e. Mandeha tsara koa ny asa rehetra ty fa aza sy neritreritra. Veloma dia tonga vasoa zany zoko izany Eny ary veloma Saoly dia mirasoanao ihany koa. Dia mba tsy mahandro koa ny sain'izany koa iny mieritreritra manjo ahoana ary koa izay mianadarery ihany koa sisa. Tsy dia mila mandeha mafy loatra tokoa aloha aleo alefako mafimafy ty raha-pivavahana ty dia any Brickaville zany no mijanona misakafo. Izany aloha eo ihany Rabenja. Marina fa izao no manjo antsika. Mara aloha ny fony ray aman-dreny niteraka e. Nefa tsy nety angereny nataonao ny fenitra omaly reny e. Tena sady mahamenatra ny mampalahelo. Aisa ve rangahy ka mba fantatrao moa fa nitaraina ho tenanao izy natongavany teo. Nangataka varina pango no noanoanany no natongavany teo koa. Dia aleko mihitsy no nampikarakara lasopy any Eliane. Nefa dia narinao indray ny sakafony. Fa hono ara Benja. Efa mba nanao zavatra toy ireny ianao ve iny olona iny? Hatramin'izay nahalalanao azy zay. Eny fantatro fa tsy nety ny nataoko. Nefa tsy maintsy nanao an'ireny noho ny zanako. Tsy atakaliko any Dina kosa izy na ahoana raha asina. Iza moa no tsy tiany zanany Rabenja. Fa ny toetra sy ny fihetsika nasehonao omaly ny tena tsy mety. Nefa ianao angefa mba nahalala ny tantara tsy nahitana ny Dina. Mba eritrereto kely ihany amin'ny sisa fa tena tsy mety. Yaina. Avy kely ange ianao e. Bonjour dada Tosinento, manahoana nareo? Misy ilanareo ananga? Inona kimy vaovao farany mikasika amin'ny fenitra? Efa lasa ve izy sa mbola eto? Ay ve zany, araka ny telefona ny tamiko tamin'ny 5 sasany teo aloha dia efa lasa izy e. Efa eny an-dalana mihitsy azy izy no niantso ahy teo. Dia hono kiry Yaina? Taiza hono izy ny natory? Tena tsy nafoy azy ary nentoa. Nanara-maso azy foana hatramin'ny ny voan'ny tato an-trano iny. Mandrapahitako izay toerana hifantanana. Dia taiza ki? Teny amin'ny Le Palace ve? Tsy nety nandeha tany izy ry mama. Tary amin'ny hôtely mbahiny tsy zarizary tery Tanambao ery izy no fantana. Tsy naveloko atory tao izy fa nitambatambazoko sy ireo sekolahatra niverina taty an-trano fa tsy nanaiky. Tsy hiverina ty tsonono izy raha tsy miaraka amin'ny Dina araka ny lazany dadatoa. Any faraheriko dia nitereko atory ao anaty fiara izy dia tao izy no natory. Tena nampalahelo loatra ifentrindry Yaina. Iza moa tsy alahelo azy ry nentoa. Za aloha dia tsy hitako izay atao satria sarotra loatra ireny fisehoany zavatra ireny. Ny azoko natao dia nampahery azy sisa. Asay voentiny ankizy ny sakafo maraina Yaina dia ao zay mila anjanako miditra sy tonga ato trano Eny ary, nefa mba jereo viany kosa izay tokony atao dadatoa. Mba eritrereto fotsiny ane ireny fandraisana antsika tany Malaky alina ireny dia tsy mba mahamenatra anareo ve?
ora tsy ela dia hiditra ny tanàna amin'ny Brickaville zany 10 kilometatra eo sisy mba nanahoana re zay zaho fa misy ato amin'ity tanàna anankiray ity to miverina tatsaiko avokoa reny tantara ny rahana isiridinana anazy tetaty reny ary misy barazy iny ry aloha ry izany fa hoana koa ary ty tsisy memotra eto rangaha zay leny any alehany moramora kely Ramsea say efa mitady faty nareo no mirifidrivotra tahaka izao tsy hainao anga fa misy vaky barazy any ao aloha ao vaky barazy hoe vaky barazy ka inondray ok ary fa ty ary aloha misy 50,000 francs ho anse dia mba ahafahanse manao kote koa rehefa avy eo fa hono ary zandry tantarao amiko hoe vaky barazy manahoana anao efa tranomaly ireo miaramila sy zanatambo avy any Antananarivo no nanala ny barazy rehetra ty amin'ny lalan'ny Tomasina ka efa ao Brickaville izy zao tsy hainao ve zao tifitifitra be zao tsy isy fiara mahazo mandalo aloha hatreto tsy alohanao ve mivily etsy amin'ny hotely etsy aloha misakafo ny andro koa nefa ataondra teo tena grave indray zandry zahay zany to mampalalaka ny lalana rehetra naleko avy any Tomasina ok ary zandry aleo marina ry aloha mivily etsy sao epitian'ny baletiko mba tsara ihany ve nefa lory se io hotely io tsara ao fa mandehana aloha makeny io koa ve tsy lamina afakadiny ray eo eny ary zahay ary fa misaotra anao saotra Ramsea tena tsy namelanja lahy mihitsy zany raha tsy nivakina ny barazy ny Brickaville marina kosa aloha zany aisa mono dia atao fahairany tahaka izao no mivoaka n'Antananarivo aleo ary atsarako eto amin'ity malaladalaka ity ny fiarako tiako aleo ihany koa sakafo satria fotoana fisakafoanana ihany koa zao ny tena reraka raha teo Manao ianao Ramsea inona no ataonao izay raha ohatra ka misy hena kisoa ravitoto ary dia ravitoto mba tiako zany hoe sakafo zany no angatako ato aminao dia mba alefa somafimafy kely hoe mademoiselle zany ira io zany fa mba mahafinaritra ao ary fa ngamba tianao kosa tsy hoe tiako fa mahafinaritra fotsiny mino azy amin'izao ireo sakafoanako eto aminareo zao fa angao ary Ramsea vahiny eto Brickaville eny tena vahiny tokoa avy any Tomasina dia hiakatra ho any Antananarivo dia sendra zao famakina barazy eto aminareo zao dia naleoko aloha mijanona ho sakafo eto aminareo tsy elo dia milarina Ramsea somary efa nitsoaka daholo mantsy ny miaramila tao lasa ny Tomasina any ary miaramila vitsivitsy angamba no sisao aleo ary aloha ka ny commandinao sady solitary eto ianao eny ary fa alohan'izay aloha mademoiselle mba sio presque glacé anankiray mandra-pahatonganao eto ny andro koa somary mafana teoko dia avereno kely moa raha azo atao ilay hira teo sa tsy CD fa raha tsotra ny mandeha zany eny andrasako fa averiko ilay CD teo raha izay ny tianao nakavina dite naramanunaka sinona sheri patiahitana nakavina dite naramanunaka manahoana dokotera Fenitra manahoana ianao raha matokely azafady raha tsy mahadiso iza re ianao tena tsy tsaroanao ve sa mody tsy tsaroana tena tsy tsaroako marina afaka miaraka mipetraka aminao eto ve asa misy namana ianao tsisy olana zany na misy namana na tsy misy afaka mipetraka ianao misaotra efa nandefa komandy anga parasanao komandy ako fa andraso iverina eo izy dia afaka manao koa ianao mbola anatitra boisson eo mantsy izy ka ina aloha vaovao Fenitra efa tafaverina ve dina raha tsy mahadiso tsy aleo ampiana labera glacé roa mba hiarahantsika misotro koa amin'izao fankahitantsika izao eny ary itsy ny boissonnao Ramsea dia misaotra betsaka mademoiselle ampio labera roa ki mademoiselle dia ataovy glacé tsara dia ataovy mitovy amin'izay komandy ny sakafoko fa hono ary Fenitra efa tafaverina ve ho adiny tena
tena tsy azoko mihitsy zao fisehoan-javatra zao. Izy ary tia tovavy ity. Ary taizy tiana no efa tafaverina ve izy? Toa lasa saina fotsiny re anao ry Fenitra e. Efa tafaverina ve ho adino? Raha tsy mahadiso fa iza moa aloha ianao e. Ary taizy tiana no manontany ahy ianao hoe efa tafaverina ve izy? Tomoina re nanarako ry Fenitra, mpiara-mianatra tamin'ny Dina. Miaraka foana sika teny amin'ny université, ianareo sy Dina niaraka dia izay sy ritsalenao manao iny e. Dia mbola tsy tadidinao foana ve? Marina zany, izay vao tsaroako. Tena marina zany ry Tomona. Ely zany a. Firy zany zao ny ankizy? Ary taiza foana ianao hatramin'izay? Taorian'ireny fivoahantsika teny amin'ny université ireny dia mba nahazo bourse tamin'ny Paris aho. Dia tany foana zany ny asa hatramin'izao. Vao iray volana ange zany tonga namonjy ireo ray aman-dreniko taty an-tanindrazana e. Ary ao aloha asiana labera kely miviranao ry Fenitra. Izaho anie ry Tomona tsy dia mahazaka loatra an'ity labera ity e. Fa izany hoe ianao moa zany no manome dia ao ary e. Tsinotsinona ary e. Dia mazotoy ianao ry Fenitra. Tsy izany hoa fa tafahoana tsy nampoizina tany amin'ny métro Paris za sy Dina. Angatsy ny lazainy taminao? Hay ve tamin'iny e? Angamba mety nadininy tokoa ka tsy mbola voalazany tamiko. Tsy avan-dresaka izay roa fa samy maika sy samy seriny ka kopakopa tanana fotsiny no fanaovana. Zara zao mieritreritra hoe efa tonga aty izy. Ao ary aloha ataovy ny sakafo e. Efa lasa ihany koa ny fotoana. Fa ahoana ary Tomoina? Ianao io moa zany zao avy aiza ary andeha ho aiza? Avy any Tanahy dia mbola ho an'ny Tomasina fa efa tonga teto Maly. Fa mbola namangy ireo namana mpiara-mianatra tamiko mipetraka eto aho. Tena boribory tokoa ny tany ry Tomoina. Elane izay e. Efa somary milamindamina ihany ramosena eny amin'ny tetezana ka sao tokony hifanaingy amin'izay ianao? Tena marina zany a. Ireny efa mandeha reny tokoa ny fiara. Ary mba tsy ela tokoa le zany tsy mahatimizely le. Ka voatifitra inge hono izany kapitaina lehiben'ny zareo tao izany e. Dia lasa nandositra daholo ireo miaramila namany. Kapitaina hoe? Izy ano anaran'izany kapitaina izany sy mademoiselle? Fa toa hoe izany kapitaina Belladonna izany hony. Fantatrao nga izy? Belladonna? Tena marina ve izany ry mademoiselle? Maty ve izany Belladonna e? Fa ahoana ramosea? Misy inona e? Loa izany marina. Dia maty koa ve sery Belladonna e? Tena tsy namelandra lahy misy tokoa se raha tsy maty a? Fa inona ary ny fifandraisan'ity ramosety sy ilay kapitaina izany? Tena taitra benga izy. Jereo fa tena latsaka mihitsy ny ranomasina. Fa ahoana ry Fenitra no favanao ve izany Belladonna izany no ao re aloha ataovy ny sakafo e. Tena tsy alatsaka hinana intsony ary Tomoina. Avy lao angamba andeha amin'izay fa toa efa mba milamindamina ihany tokoa ny lalana. Izay fa misaotra tamin'ny fiarahantsika teo e. Eny ary fa mirary soanao koa dia mampamangy ry any amin'ny Dina any e. Mandram-piona dia mandram-pakaita indray. Ao fa tonga koa ny afatra anao. Aza misairana ianao ry Tomoina. Fa avy lao aloko daholo ny sakafontsika teo. Ohatrina ankizy teo ry mademoiselle e? 75,000 ramosea. Eny ary. Ety misy 100,000 francs dia tazona anao mifameriny. Fa ahoana ary mademoiselle? Aiza mba mety ahafahako mahita ny misy ny fahatsazany kapitaina izany? Toa hoe efa nampiakarina eny amin'ny camp hono. Fa inona ho any tena nifandraisan'ny ramosea tamin'izany olo izany e? Namako io e. Promotion tamin'izaho mbola tany amin'ny miaramila. Vao tsy ela koa izay mirahalahy izao no niaona. Ary amin'izao fiverenako izao aza dia vao mieritreritra niaona aminy aho. Hay moa izany izy voatifitra. Izay ary fa misaotra dia aleo andeha. Misaotra indrindra tamin'ny fandraisana. Eny ary ramosea, tongava soa e. Aiza re mety mba hitako farany amin'ny kapitaina namako iny e? Na dia nijery farany vatany makatsika fotsiny izy. Aleo antaniko amin'ireto maramila reto e. Sady mbola ihany koa ilay zandrikely teo. Hono ary se? Aiza daholo izany nitonanan'ireo olona naratra tamin'ilay vakim-barazy teo? Naterina eny amin'ny hôpitaly daholo izay naratra.
fa i kapiteny sy ilay anankiray voatifitra no netiny eny am'kan. De azo idirana versy eny zany zao. Misy fianakavian-dra misainga izy ireo? Ilay kapiteny lazanareo hoe Bellateniny no afako e. Malay aloha nefa no milaza aminao Ramose fa mbola tsy afaka idirana mihitsy eny zao. Mbola laseny daholo mantsy ireo miaramila teto sy ireo namahany barazy avy any Antananarivo. Zao are, mba omeo ahy raha misy telefônina any aminao any, omeo ahy numéronao. De mba miantso ary efa tonga any aminay. Amin'izay fotoana izay mba lalako hoe aiza nanatirana azy na nandefina azy. Tia Ramose. Eny ary, misaotra fa avoraiko ty a. Miantso ansia zany rehefa tonga any fa mbola mamaika ihany koa ka aleo ary andeha. Izay fa misaotra ansia. Eny ary. Toatsaroko ny tenin'ny Bellatenina tamiko tamin'ny fianaratsoa tamin'izay lenanao bisikady hoe fantatro ny eritseritsy fenitra fa namaty teo na tsy ireo olona reo dia tsy maintsy afara amin'izany koa ny haiko e. Tsy maintsy ho faty ihany koa. Tsisy dikany amiko tsy no zany rehefa fongotra ireo olona nikasany amono andinindreo. fa hoana koa ary aloha tsy idina hoe any Paris ity manao inany izy sa rehefa avy nanapaka tetezana zany dia lasa nandositra any Paris nefa tsy mampino zany. So aloha fa nifanena tamin'ny domona mpiara-mianatra tamin'ny fahiny a nahalalako an'izany vaovao zany dia ahoana nefa inona re zany no tokony ataoko hoe za mba dia hita faran'ny ametrahana amin'ny Bellatenina na nitoerana andevenana azy na vita be taminay sy dina loatra izy iny nefa idiny ty any andafy inona re zany no ataoko tena vaky ny lohako. Aleo mandeha dia rehefa tonga anatanana efa tsy ho hita izay atao e. Ramose, misy taratasy vao nampiasana anao nge reto e. Naterin'le sekretera anao maly. Fa ianao tsy mandalo any ampiasana mihitsy. De ty taratasy ty mila valy maika. Aiza ro era tany e? Tsisy nanontany ve na nitady ahy teto? Tsy nisy ka. Fa ireo mpiara-miasa amin'ny madama manandalo matetika. Manontany hoe mbola tsisy vaovao ve? Andeana ary toy izy ny asanao fa aleo reto jerevako tsikelikely eto e. Mba asevo anaovana enda ery kafe kely ary rahatany a. Trano mahatsiarotsiaro an'izany ro zany raha tany malaky ala zay fa nisotro kafe. Eny ary tompoko. Taratasy maika avy amin'ireo mpiara-miombona antoka amin'ny orinasako ty. Aleo aloha jerena ingana. Tena mila mandalo any ampiasana ihany rehefa avy eo a. Taratasy fanasana ho ahy any Paris ty. Any Londres, any Genève mandritra ny tapabolana. Mikasika ny asam-barotra. Valiana amin'ny alalan'ny email alohan'ny faran'ny volana mba ahafahan'ny zareo manomana ny trano ifatanako sy ny fivezivezeko any Eropa mandritra ny 12 andro io. Tsy ao anatin'izao saiko mikorotana zao ihany koa no tokony amaliko an'ity taratasy ity e. Mila fitonitsaina tanteraka. Eny fa na dia fantatro aza fa mety hampandroso ny asako zany. Allo? Manahoana ianao? Efa tonga eto Antananarivo aka, tonga alina. Tena efa voaraiko efa eto ampandinena azy mihitsy amin'izao fotoana izao. Ilain-jareo androany. Atao anatin'ity taratasy ity ne milaza hoe alohan'ny 30 hoay le ty e. Ka tokoa moa androany 29 fa ny daty ato amin'ny taratasy no le 20. Eny ary, aleo fa andalo any vetivety azy zao e. Fa zao avy dia tsy telefony aloha ny consulat-tsika any Frantsa. Dia le fasimiadana ny email satria tsy maintsy mbola misy nisoniko intsinonako. Zay ary. Première heure amin'ny après-midi tonga any aminao. Vao mba misofla kely aloha fa reraka loatra e. Hitanao ihany ny zavatra nisy teo reniko. Ok ary. Tena tsy anana occasion tsara mihoatra an'izao a. Miasa aho, mitady vola, dia vola ho an'iza nefa. Raha tsy mba manana izay ho taranako ho andova sy hampiasa azy. Raha tianana an'izany nefa dia tsy maintsy manao izay ahitako sy hanavotako andina aloha. Zay no maika. Dia na izany aza nefa aiza ho aiza any Paris zao no ahitako azy. Na ny toerana hipetrahany.
Paris tsy mba hoe tanàna kelikely fa tanàn-dehibe sady tena vahindraha teo any an-tanin'olona. Aleo aloha iantsoanaina vetivety ilazan'izany vaovao rehetrarehetra zany e. Ho teo ihany ny toany. Raha dany a. Ahoana izay tompoko? Zao raha dany a. Asevany manandra hery akanjo aho a. Fitaovana samihafa hoentiko mandritra ny 20 andro. Fa andeha kely indray aloha. Tsy asiana kiraro be loatra dia tsy asiana lamba firakofana ihany koa fa izay akanjo maivamaivana ihany dia ampy ahy. Fa andeha ho azy indray Ramose. Amin'izay 10 andro be izao. Andeha ho an'ny Paris ara-dany rapitso. Mikasika ny asako no any ka 12 andro eo any miverina. Hitaingina fiaramanidina indray zany Ramose. Maninona Ramose raha mba hoentina miaraka aminao a? Rehefa manaraka hoentiko anao ra-dany a. Aiza aloha le kafe so mangatsika indray. Aleo raha laiko vetivety. Ity ary tompoko. Misaotra ra-dany a. Zay. Aleo ary aloha iantsoanaina amin'izay e. Allô? Bonjour Aine. Bonjour Fentra, manahoana ianao hatramin'izay tsy nifankahitana izay e? Tsy dia manao loatra aho ka. Zao efa mba tonitony kely zao e. Ianareo any manahoana? Salamalama azoazo eo e. Dada ny tena mangina tsy ahitany teny tahaka ny taloha ireny intsony. Matetika izy no mirotsatra-dranomasy mangina tsy hoe masona isineny to. Fa inona hono mety ho antony izany ry Aine e? Eo aloha ny alahelo ny anjanany e. Eo ihany koa ny alahelo ny anao tamin'ireny fandroany anao tato an-trano ireny. Tena mampalahelo ry Fentra ny aty aminay a. Mangatsika lava, tsisy masoandro miposaka mihitsy e. Mila manaky-po amin'Andriamanitra isika ry Aina. Fa raha tsy izany tsy ho vitantsika mihitsy ny hamanjo olana goavin'izao. Dia mba mpitao amin'izy roa koa e, indrindra any amin'ny dada fa tsy mitazona eloka hono hoe Fentra. Ary tsy manome tsiny azy ihany koa tamin'ireny zavatra niseho ireny. Fa ao very zareo sa aiza ry Aina? Dada toa lasa niasa fa nintono ao e. Ilainao izy? Mba meo ahy kely vetivety ary izy ry Aina raha mba ao a. Andrasoary fa hiantso azy vetivety ahy e. Ninto ao, ty fa mitady anao Fentra. Aio taty ary e. Allô? Manahoana ianao ry Fentra? Salama tsara fa ianareo manahoana ry mama? Izao salamalama zao re a. Malahelo raha maheno ny feonao. Tena manana anareo sidina re zahay e. Manjombona ty Tomasy nanaka. Izao mama, manana finoana fa tsy ho ela dia hivaly ny mivavaka nataontsika. Dia ampitao any amin'ny dada koa ny firariako ny soa azy. Aza sasatry ny mivavaka ry mama. Andriamanitra tsy hamela rerantsika. Endry Fentra, misaotra anao a. Fa izao mama, andeha vetivety ho any à Paris aloha, any Frantsa. Ianga rapitsy dia afaka 12 andro miverina. Fa ahoana anaka? Misy fifanana ataoko any mikasika ny asa. Dia izay no atondiko any. Sady so mba andro ihany koa no mety ahitantsika an'ilay dinantsika e. Izay fa sody taitra manko anao nagaga raha miantso ka tsy mahazo ahy. Eny ary, dia mirary anao tsara mandroso tsara miverina. Asa malahelo mama fa hitondrako voandalana tsara be rehefa mitsapaverina aho a. Tahaka izany ihany koa izy mianaka. Izay ary fa mba omeo kely eo aloha iaina. Izay dia mandra-piona. Izay ary fa dia veloma soavadia ianao ry Fentra kely koa. Eny ry Fentra. Fa izao ki iaina. Andeha ho any Frantsa raha pitso e. Dia 12 andro aho no hipetraka any. Araka nefa nambarako tamin'ny mama teo dia asa no aleko any nefa tamin'ny fijononana sy ilay hoe domona mpiara-mianatra tamin'ny dininy. Niara-nianatra tamin'ny teny université. Tamin'izay le avy niverina avy ety Tomasina iny dia ohatrany hoe tazany tany Paris ny dina. Zany very Fentra. Izay no nambalany aloha. Araka nambalany ihany koa dia hoe tao métro ny Paris no nahitany azy. Ary nifampikopakopa-tanana izy roa fa tsy afaka mifampiresaka. Ka so mba hanana ny bon sensiko ihany koa any ka izay no hetsako anareo mianaka. Andeha rapitsy maraina ka so dinge miantso nareo. Eny ary dia tonga vasoa e. Dia aza dino voandalana anay a. Dia mahita soany dina raha any mety ahitana azy e. Eny ary fa dia mirasoa e. Izay fa mandra-piona iaina. Eny ary. Efa milamina tsara daholo ny dossier entiko a. Eny tompoko. Izao dia izao ary dia alefaso ny afatra fo any amin'ny consulat-ntsika any Paris a.
ny afatra ataonao zany de hoe ho avy tsenao alaka misy maraina era Madagasikara fenitra zao de alefaso e eny ary tompoko de aleo aloha andeha ho atsy amin'ny bloc vetivety antsoany Saoly. Allô Saoly izao e andeha kely aloha de afaka tapabolana mivelona fa andeha hoaiza ianao ry fenitra andeha ho any Paris de mbola misy dia andehanako koa any Londres sy any Genève misy raha maika sa vaovao momba ny madame Dina zany tsy de misy fifandraisana loatra amin'ny Dina ka momba ny asako fotsiny raha momba ny Dina very Saoly de ho avelako any tany ahy ianao fa avy tany de nilazaiko izany eny ary mba tsy ho ihany ana mandrota rehefa tonga any ianao miantso angamba rehefa tonga any fa ela be raha manoratra vety zany ray raha ny tonga alohan'ny taratasy aty tsara mandroso tsara miverina ary ina ny voandalana hoetiko any Saoly fitafiana mihaja anaovako amin'ny mariazinareo sy Dina zao no tiako Dina raha moa tiry Saoly mbola tsy hitako ahoana no iresahanao mariazy sahady ahita azy ianao e faza maika eny ary fa hitonako ianao e izay fa nankara-pitso maraina aho ampito manko izay mialeto izay zany akeloha lasa ve ny afatra tsika teo eny tompoko efa lasaka ary zany madame Lante zany hono no hitsenanao any amin'ny serana mpiara-manidina Orly ity ny sariny tsara be zany aokary aho andeha hody amin'izay aloha hanomana ny tiako de apatsahivon'ny chauffeur fa miandry azy anatrano eo amin'ny amin'ny 5 izay fa veloma ianao veloma ary tompoko de mirary anao koa tonga soa antaona tany ity mbavato fa lasa zay afaka de mifolo tsika miona eny ary amin'izay de azadino ny voandalako eny ary tokony anangy amin'izay tsika tompoko sautara efa ho anaty fiaro ny valizinao de reto koa misy antota taratasy naterin'olona tao tokotany naterin'olona teo tokotany isany nanatitra azy teo velomy fiara de andao tsika andeha de reto taratasy reto aloha eto miverina de apetranao amin'ny sekretera fa rehefa miverina mandinika azy tsy anam-pitoana makinany reto mihitsy aho any ka nolazain'ilay olona fa anao manokana ane ny reto taratasy reto ka tsy tokony naterina amin'ny sekretera de aiza mireto anefa zany zao ny taratasy hoe ho aho manokana tsy navako fa ny fangaro tao daholo mantsy izy rehetra eto aty ary aloha rehefa nanaty fiaramanidina mamaky azy tonga sika ajanony etsy amin'ny parkinetsy ary ny fiara de izay fa misaotra anao eny ary fa de tongava soa ary tompoko ndao azy efa mahazo ny altitude tratrary ny avion aoka aloha jereko amin'izay reto taratasy reto de izy amin'reto zany zao ny hoe taratasy natokanao ahy ity angamba tsisy ty zao ty ty ndray tsisy ty ka ity ity tena izy ty aloha aloha jerena zay ato asoratana n'olo-pato ohatrany izy zany aleo hoe sokafana tena marina sonian'ny Dina ity taratasy tsy misy daty amin'izay soratra foikely
tena ny diny ty marina aleo hoe vakina fenitra malalako mandraso aho itoy ny tantarantsika ty andraso tsara hoe soty zany manonofy aleo averitro indray mandeha fenitra malalako andraso aho itoy ny tantarantsika diny andray ry dina nahoana no dia manao sangy mahery tak'izao ianao efa hoeritaona latsaka kely no fandaozantsika amin'izay dia zaho rery ty anabakabaka ity ty anaty fiaramanidina ity no sendra ny zavatra tak'izao andray rery diny toa tsaroko daholo momba anao rehetra lasa ty hanoroka anao a ty amihananao koa eny mbola velona aloha ianao hatramin'izao mbola velona ihany koa zany ny fitiavantsika ny fitiavana no mibaiko ato anatiko mbola voninahitra-ny hanao ny fitiavanay zany tiana hely lehibe atrehako no aviko zao hoe ho fanako daholo ny ahako mahakasika ny tiana ho avy zany izy aleo hoe ho vakiko ny mandeha farany ty soratana ny tiany ty fenitra malalako andraso aho itoy ny tantarantsika dina tena marina zany tonga somatsara eto Paris ihany a Paris ilay tanàna ny fandrosoana isan-karazany na eo amin'ny fotodrafitra azy zany na ny fitanterana na ny fiainan'ny olona amin'ny ankapobeny eto ihany koa nefa no ahitana ny zavatra ratsy indrindra tahaka an'ireo renivohim-pirenena maro eran-tany toy ny halatra ny asan'ny jiolahy ny asa fanororana samihafa rehefa ratsy amin'ny endrindretra dia hita eto daholo ihany koa ny tsena teny ampatongavana i mademoiselle Lanto tovavy malagasy anankiray miasa amin'ny consulat malagasy ao eto Paris tovavy tsara tarehy ty Lanto ty vaventy-avo lava volo fotsifotsy fihodirana Monsieur Fentrinena Tainjanahary eny tompoko mademoiselle Lanto miasa ao amin'ny consulat malagasy aiza daholo ny entana ity valizy ity ihany ka andao ary mekara ato anaty fiara aiza ary ny entanao ataoko atseriny efa vonona ny trano ivatananao lasika efa vonona ihany koa ny fianona voalohany ataonao amin'ny Andriamatoa Dubois azonao azavaina amikokoa ve ny fionana aminy mpandrarara baritra ty Dubois ty manorina safakabo amin'ny firenena maromaro ihany koa izy maniry izy ny anana mahasoa ivony izany orinasan'izany any Madagasikara ary rehefa nijery sy nandenika izahay dia ianao ny voavidiona aminy reraky ny dianga ianao zany tsy dia ahita teny firy tsy mademoiselle variana amin'ny hatsaran'ny tanàny dehibe eto Paris a folo taona mantsy izay no nandalovako teto farany ka miova be ihany ty toerany ty a raha zany dia mbola manatsasakadiny sika alohan'ny fionana aminy entiko ijery tanàna ianao andalo eo amin'ny Palais des Nations tsika hitanao ireo mikopakopoka ireo avokoa ny sainam-pirenena eran-tany afaka fotoana fo dia izy Paris lehibe ho hitanao tsara sady voaingo izy io a tsy aleo ve mba mijanona kely vetivety io ary sika mba tejery akaikikaiky an'ity fary mahafinaritra ty mantsy ekenary omena 10 minitra ianao aleo ary ajanoko etsy ny fiara taoko afaka mitsotsotra etsy ambotraka maitsomaitso eto vetivety aho hoe sa afaka ka andao iaraka eny tsika tokony havita zavatra tsara toy izao tsika amin'ny Madagasikara fa antoetsaina ty manaja ny zava-bitany tokony atao eny amintsika mantsy raha vao misy tsy fankasitrahana fitondram-panjakana dia ny zava-bitany ihany ny sombana mampalahelo nefa tokony ho fantatr'izy ireny fa volam-bahoaka ihany nanaovana azy ampy angamba izay Monsieur Fenitra andao sika andeha amin'izay fa efa kely sisa ny fotoana
io le birao andrasa monsieur Dubois anao sarotiny dia sarotiny amin'ny fotoana izy ka sao tsy hatateraka andresaka fanaovanareo aleo tonga 2 minitra loto izay tara 2 minitra misaotra anao tamin'ny fitsangatsanganany fa nampisaina vaovao tato amiko sady nampitsiry indray ireo tsy ahy tato amiko tamin'ny fatandrako aza misaotra ary fenitra ary aza miteny tahaka izany tovolahy tahaka anao zao ve dia hitantara fatandrana efa divy raha izay tsasakadina tamin'ny fatorany fototon'ny asa sy ny fiainana ka nirahako taminao teo anie dia mba nisy ny setoky kely ihany koa tsy tafiditra amin'ny fandaharam-potoanako izany hoe fitsangatsanganana izany boulot métro dodo mandritry ny andro dia reraka koa ny aina ka tsy afaka eritreritra zavatra hafa. Firy taona ianao izay no tito? 4 taona izao dia nahatsiaro tena irery atao anatin'ny maro. Hay tsy mananamana ianao? Nanana ihany fa avolao ary ijanonany miala tsindrindra aminao a. Itsy ny birao alehantsika hidina eto angamba ianao fa ametraka amin'ny fiaretsy rehefa vita ny resaka reo dia hiara sakafana amin'ny restaurant sika. Tsara be izany mademoiselle. Misaotra mialoha amin'ny fanasany. Andao ara terika eo ambaravarana ianao etsy amin'ny birao anankiray ry mendranao rehefa eo. Izy no monsieur Fentre ilay vahiny iona amin'ny monsieur Dubois amin'izao oro izao izay fa bon courage. Merci. Nanahoana ny resaka? Tsy azo lazaina hoe mora nefa afaka mifanandrina tsara zahay na dia teo aza nelanela taona efa somary matevitivina ihany sy ny hoe mety ho elanelany traika efa ananan'ity mpanamboly ity fa raha ny atao kosa aloha dia tsy ho lasa tanjany azy ny ahy. Tsara izany efa namandrika latabresaka fanatsika ihany koa antenaiko fa afapoanao izay arosony eo trano fisakafoanana manandaza manokana fikarakarana sakafo karana no alehantsika. Misaotra fa izay tianao dia sitrako. Etsika mivily. Hitanao io trano ivaiva moro-pare io? Eo sika ny sakafo. Ny zavatra tiako lazaina aminao aloha ny sakafoanatsika dia ny orinasa manafatra anao aty no miantoka izay rehetra ilainao. Eny fa hatramin'ny agent de poste aza dia anomenao izy. Tonga sika tokony tsy hafahafa ianao. Tsy rery akory ianao aty fa eto afaka nampy anao mandritra ny 12 andro janonanao aty. Hatreto Paris ka hatrany Genève. Eny fa hatrany Londres mihitsy aza. Eto ny tabla ny safidiako atsika dia tsy mila manao commande intsony ianao fa izay ny commandiko dia inoko fa ho tianao. Tena misaotra amin'ny fikarakarana sy ny fisairananao amiko Rilanto. Tsara vitana nentinao eto tamin'ity toeram-pisakafoanana Volent ity. Aza misaotra ary fenitra fa za koa ane mba faly ny fanena amin'olona vilavitra toanao zao aty atanin'olona aty ary indrindra sika raha teo samy malagasy. Dia mahazo toa ary ianao ary fenitra. Fa hono ahy ianao ve tsy mahita hoe manaraka ny teneny ihany ny vitana manjo ianao tany alika indraindray anefa tadiavina koa izy dia mifanena sy mifanehitra aminao eo anoloana eo indraindray nefa dia andalovany fotsiny ianao ka raha tsy ianao ny manararaotra ny andalovany na ny fisiny mba hitsikiny aminao dia midify izy ary tsy fantatra mbola iverina tsy iverina aminao tsony mandrakizay. Tena tsy mbola nandalo tato an-tsaiko misy ity resaka vitana ambarananto amiko ity taona angina ianao sa mahatsiaro Madagasikara sahady? Marina daholo izay voalazana teo ka fa mety ho ratsy koa ny vitana indraindray fa ny tsara ihany mantsy no saika nitansainao teo ka araka ny hevitrao ary ahoana ny fisiny vitan-dratsy? Tsara avokoa ny vitana fa ny vitan-dratsy dia tsy fahaizanao mandrombaka ilay tsara fa tsara sy mahafinaritra ny resakitsika nefa fotoana mandeha. Tiako ianao mba hanandrana ity divay ity ao si kely ny veranao ahoana ny fahitanao azy? Tsara saika nakatsiro ny tovainy lasa mipetsileo inona ary no tsindry sakafo tianao amin'reto efa nomaniko anao reto? Raha ny aloha dia ity
Misy karazana glasy be dia be ireo na gâteau. Tsy ahitanao karazana fa tsy aty ihany, dia ahoana, aizany tianao? Tena vokazo lanto tena afapo marina. Tsy hanampy zavatra fritsony aka. Sao isotro kafe ary ianao? Nefa mbola misy zavatra alaiko any an-tranoko dia aleo antsika no isotro. Tianao? Andao ary fa tsy maninona. Ny sakafo maraina dia eo akaiky ny tranoko sika no isakafo. Misy hotely zatra manao sakafo maraina mantsy eo. Amin'izay tsy tary ianao amin'ny famonjena fotoana amin'ny fihaonana faharoa. Andao ary andeha sika e. Taorinan'ireny fionana rehetra ireny dia tsy maintsy namonjy any Genève indray ny tenako. Avy eo dia lasa tany Londres. Olona mieritreritra ny ampiasa volany Madagasikara avokoa izy rehetra ny aonako ireo. Niaraka tamiko hatrany Lanto. Nanampy ahy tamin'ireo sosokevitra rehetra izy rehefa misy ny zavatra tsy azoko. Tamin'ireny fionana samihafa ireny. Nilaza tamiko Lanto fa sambany hatramin'izay niasany teto amin'ity konsulany Madagasikara ity no nahitany olona sahy mifanandrina sy miady hevitra amin'ny olona mpandraraha tahaka an'ireny. Ny zavatra natsikaiky sy saika tsy resiko dia lasa piti tamiko Lanto. Matetika izy no mampiseho fihetsika mitovy izany eo anoloako. Ny saika nalavo ahy taminy dia ny toe-batany, ny fihetsiny, indrindra ny fomba firesany dia dina. Fa ny fitiavana no tsy hitovizana. Na dia teo aza nefa izany rehetrarehetra izany dia tsy mety miala any amin'ny dina mihitsy ny saiko sy ny foko. Roa andro sisa no hijanonako aty Eropa. Nefa dia mbola tsisy taratra na dia iray azy ho amin'ny fahitako any dina mihitsy hatramin'izao. Aty Londres izay amin'izao ora izasako aminao izao. Efa vita ny fionana rehetra nataoko taty. Milamina daholo ny resaka. Raikitra ny fahatsangana ny Madagasikara ny masovoan'ny orinasan'izy ireo. Eo am-pandriana mitsotsotra mijery fahitalavitra no nahita vaovao tsy naposiko. Nahitako ny sarin'ny dina amina toerana anankiray misy traboina, mahi. Ny antso ny Lanto apetrany tamin'ny telefonina, tokony ho tamin'ny folo ralina tany ho any. Allô? Lanto? Fenitra ihany ity, azafady manelingelanao amin'ity andro alina ity e. Fa ahoana ry Fenitra? Misy iny? Mijery fahitalavitra ve ianao? Aiza moa ilay tondra-drano mahatsiravina be any Frantsiny? Tsy tadidiko ny anaran'ilay tanàna e. Mamaky boky aho fa tsy mijery fahitalavitra e. Fa ahoana? To ohatrany misy olona fantatro traboina ao amin'io tanàna io, any atsimo frantsana. Azontsika fantarina amin'ny filazam-baovao manaraka ka. Ilainao maika? Tsy ery Lanto tsy dia maika ka. Miala tsiny mandrebireby anao e. Tafandrimandry Lanto. Eny ary, ianao ihany koa. Efa fritora sasany maraina izao. Zay tafabaraka izy ary ty mianso ty. Allô? Manahoana Fenitra? Natory tsara ve? Manahoana Lanto e? Natory tsara ka? Efa tonga ato ambany aho, atao fandraisan'olona amendry anao. Eny ary efa momana ka, ho avy tsy ela. Zay fa ho avy ary Lanto Efa niandrela be tito ve ianao e? Tena miala tsindrina ry Lanto fa natory maraina be ako. Raha tsy ny telefonanao aza angamba ny nanaitra atao dia mbola tsy tafafoa ohatr'izay. Anka, mbola tsy ela fa isakafo mamaika isika dia hamonjy ny fotoana amin'ny Monsieur Lenoir. Io no fianana farana ataonao aty.
Efa niantso amin'ny telefona izy fa tsy tokony ho taritsika fa mbola ho any États-Unis hono izy. Amin'ny folora maraina mantsy no fengian'ny faramanidina mandeha makany. Eny ary, tsy te sakafo be loatra tsony efa foko maly atoandro. Aleo kafe asiana lona ngamba no sotroko dia ampy. Sakafo be omaly ve tsy efa ho levina ary fenitra fa sao dia atao ranom-boankazo ary. Misaotra ry Lanto fa tena mbola foko tokoa marina ahy. Aleo ary antsolona ampidina amin'ny valizinao dia manainga isika izao sao tary. Ahoana, hojerentsika ve izany le tanàna hitanao tamin'ny fahita lavitra alina? Avelao amin'izao Lanto sady any amin'ny lasa anankiray izany hono zareo no mipetraka sy mitobika io. Tsy ho sarotra be amintsika ve ny ahita azy? Marina izany, andao ary anainge. Tonga ny fotoana tsy maintsy iverenako any an-tanindrazana. Tapitra ihany koa ny 12 andro izay nitetezako an'ireo firenena 3 lehibe aty Eropa. Lamina tsara ihany koa ny asa rehetra izay natrehako taty. Nanatitra teny amin'ny seranam-piaramanidina ny Lanto. Tsy hanam-potoana firy intsony sika ankehitriny. Tsy ampy tsy lany ny fotoana. Aleo eny amin'ny aéroport sika no sakafo sao ilaozan'ny fiaramanidina ianao. Ahoana, mety aminao izay? Izay voalaminanao Lanto dia sitrako. Izay no tena fahalemeko anatrehan'ny olon-tiako, manao izay sitrany, manaiky izay safidiny raha mbola tsy misy manelingela ny fiarahamonina. Matetika no misakafo rery tahaka izao ato amin'ny aéroport. Angena kokoa eto ny fikarakarana na dia somary lafo kokoa noho ny any an-tranoko aza. Tsy manam-potoana hikarakarana sakafo mantsy aho. Mahazo toa ary ianao ry Fenitra. Misaotra Lanto. Dia misaotra ihany koa tamin'izay rehetra vitanao tamiko na teo amin'ny fikarakarana tamin'ny fivatanako taty, na teo amin'ny tolokevitra nataonao tamin'ireny adihevitra sy fionana samihafa ireny. Matetika no miteny aminao hoe aza misaotra. Izay vitako taminao dia baiko ny fitiavana ato amiko. Voalohany dia ny fitiavako ny tanindrazantsika, ny faharoa dia ny fitiavako manokana anao. Hafa tamin'ireo olona rehetra niraisiko tahaka izao ianao. Afaka namolaka ireo be vola sy manam-pahaizana tamin'ireny fionan'ireny. Mankasitraka sy mideranao ary Fenitra. Mafy be ianao. Mba handraha taratasy kely rehefa tody any ianao. Eny fa na dia karta postala fotsiny aza. Na dia tsy niteny azy ianao Lanto dia efa izany mihitsy no fikasako. Aza matahotra. Tsy maintsy tonga any ianareo sy Monsieur Dubois. Tandremo ianao tsy tonga? Endry Fenitra. Sarotra ny anadiny izay 12 andro ny rahantsika taty izay. Hoy teo rehefa tonga izay fotoana izay. Veloma mandra-peo ary aloha fa efa miantso ny mpandery zareo. Efa hiainga ny avion hitondranao. Veloma Fenitra. Ny fanoroka maimaika izay sy Lanto dia ny fandao. Mbola niandry ny aingan'ny avion izy vao lasa tanteraka. Fampikopakopatahana izay toy ny olona efa nifankazatra ela. Tovavy matety io Lanto, mbola tiako ny fanerasera aminy. Radany ahoana izay mademoiselle? Jereo kely ange fa ohatrany misy fiara mijanona izany Fiarakodia nanatra andramoseo mademoiselle, andrizareo any am-piasana. Marina ve? Aleo ary fa hitsena azy ahy. Tonga soa ianao ry Fenitra. Misaotra indrindra Saoly. Tsy olo Radany fa mavesatra be ity entrany ity. Io misy baolitra anankiroa io tsy zakanao io. Radany, avingy aby io apiditra an'reto etany reto
Eny ary tompoko. Ataovy ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny tany zay zany tsy fa misaotra betsaka. Lazao zareo any amin'ny toeram-piasana fa amin'ny alatsinainy mandalo any. Zay fa raha misy taratasy ataoko signature dia mba atirinao aty an-trano. Dia ahoana? Fa tonga oviana aty moa ianao ry Saoly? Efa tamin'ny avako maly any tonga ka. Fa niantso anangy dina fa tonga izy. Ahoana tsara? Ka izany niantso hiakatra aty izy, masoko izao mihitsy nahita azy tao an-tranony. Dia aiza izy ry Saoly? Tsy aleo hiaraka ho any sy mianadahy. Isola akanjo vetivety fotsiny dia andao tsy ho any. Mipetrasy maka aina aloha ianao sady andrasoko angalako kafe fa nisy namboariko anao ao. Ity ary isotro ny kafe anao Eny ary, dia manao izy zany Saoly? Ka efa hoe tonga ho ahy izy, niantso ahy tamin'ny telefona izy rehefa tsy nahazo anao. Ny ao izay roa saingy ahoana? Saingy marary izy ry Fenitra, tena lasa mahibe. Tsy le dina hitako taloha intsony hitako amin'izao. Lasa vetrany any Tomasina ange izy, sady nisy taratasy navelanao anao koa ty. Taratasy? Eto aty ary, aiza hoe sokafana? Fenitra, azo lao zana, hotohizana ny tantaratsika dia hitanao dina. Zao dia zao ihany Saoly dia mimany ianao. Tsy maintsy mainky zao any Tomasina tsika. Tsy mila miandry ela zao tary. Fa maninona raha rapitsika ny miaingy? Sady ianao ve tsy mbola reraka? Mandeha ho hainao miomana. Iantsony sofirany ampiasana dia mandeha tsika. Zay? Indray ariko. Aza ela, malakilaky ianao. Aloha iantso andralany ampiasana. Allô? Alefa aty amiko zao dia zao injaka. Zao dia zao. Dia le fiara 4x4 raha vao vidin'orina sy no entina aty. Avy dia sevanao carburant plein izy. Ho an'ny Tomasina vetivety zay. Dia aza omena enda amin'ny telo fa za manome azy. Izay fa laiky maika izy Ok ary. Mety dia avy dia mifantenena tranontsika. Zay ngamba zao no mety. Dia ahoana zao ny fomba ionana amin'ny dadany Dina? Tsy efa eo ny tantarainy Dina azy daholo kosa ve ny fandeha tsy natanany Dina rehetra. Tonga sika. Tô tsisy olona ngiry Fenitra zany trano zany Jereo fa mikatona daholo ny varavara-pitaratra rehetra. Tena marina zany. Eny misy mpanampiny zareo ngamba iny. Aleo anontaniana. Manahoana nareo tompoko? Aiza ny tompotrano ry mademoiselle? Tsy ao izy ireo tompoko, fa lasa eny amin'ny hopitaly. Marary mantsy madame Dina dia netiny eny amin'ny hopitaly be. Eny ary. Fa misaotra anao zay ary fa lasa aloha zay Eny ary tompoko. Zay ary lefa napositra Saoly dia ahoana zany tokony atao tsy mianadahy zao? Ka andao tonga dia andeha eny amin'ny hopitaly aingana fa anao koa vao laozanao. Zao hitondrako ny fiara raha vizaka ianao aleo atoreo ihany ny sofera raha reraka koa izy. Sady hitako ange io hopitaly io Ao azy, ao entinao tokoa fa za koa reraka Andao ary tsika fa soditary ianao ao velomy fiara azy. Ity ny hopitaly Dia zao ary aleo se miandry anay eto anaty fiara zay nizaka. Dia avy loatra zay Saoly no any amin'ny hopitaly. Fa tsy maintsy mandalo ato amin'ny tompona andraikitra aloha sika zany vao afaka mijery azy satria manontany ny efitra misy azy io. Mety mihitsy zay ka. Jereo ngery Fenitra tsisy very misakafo ambony fandriana iry. Ay zany Saoly. Io tsy hitanao ve io? Tena izy marina io Andray ry Dina, ty ianao. Dia zao ve sisy ianao Io ndray ianao. Efa tenenina foana amin'ity mora kivy ity.
Sy andao tsika hiditra ka, sady efa tazany mihitsy koa nge isika. Venitra. Na ilony eo ambola tabatra kely ny lovia sy ny sotrony sy ny sakafo zara raha ny hinanana, mitsanga ny dina, nangovotra, zara raha nateny dia ny kokoko teo atrasako, zara teo koa moa ny orooro, ororon'alahelo sy ororom-pifaliany teo mpaminana azy. Tsy nateny aho afa-tsy ny hoe dinako, no finitro mafy izy, no roako, no safosafoka ihany koa ny volony, dia ireo volony sisam-bolo mainty lava mavesa-bo fahiny. Ao andavaranganao dada sy mama, etenao iantehinako, ndao sika hoany. Tena mahity ina, tolana sisa araky ny fiteny, ny masony sy ny tsiky ny molony no hanitafatjana na lalako azy. Zao endriny zao mihitsy le natako azy tamin'ny fahitalavitra tamin'ny Frantsa, ary somary mandringa zany diny. Fa inona malasa saina amin'ny Venitra? Mahitanao ary dina dia malahelo. Andao ary oetsy amin'ry dada sy mama aloha tsika. Manao ny dada sy mama? Tonga soa ianao ry Venitra, misaotra tonga mamangy aty indray. Dada, fa maninona ianao? Tsy mahafaly anao ve zao fifankahitantsika izao indray? Avery dada efa mianety tsika efatra mianaka. Eny anaka, faly aho mahita anareo roa mifankahita indray. Ifonako amin'ny sery Venitra izay vitako tamin'ny seka nampalahelo anseha. Fitiavan-janaka ny ary eny, mamela avy ese. Hatramin'izay ka hatramin'izao ry dada, tsy manana alahelo aminao mihitsy aho. Ao ifandretana antsika mianaka. Eny ary sery Venitra, dia misaotra anseha amin'izao fahatsoram-pony se izao. Izay toetranao izay mihitsy ry Venitra no tena tsy afozako anao. Tena tiako loatra ianao. Nijaly nandritra izay iray taona ny sarahako tsy fidiny taminao izay. Naleoko maty saingy tsy tanteraka izany. Eny, raha mbola masina ihany koa ry dina ny dina-pitiavana fanaovantsika, dia izao mifankahita izao tsika. Andriamanitra no isaorana, nampiaonantsika indray. Izao fahitako anao izao ry Venitra dia efa fanafody anampy amin'ny fahasitranako. Misaotra anao ary Venitra. Tsy reraka ve ianao? Fantatro anefa tany Eropa ianao ry Venitra. Vao naheno tamin'ny Saoly aho ny fahatongavanao dia lasa nankaty. Tsy misy dikany amiko koa izay avy zanany rehefa ianao ny tonga. Tsy mbola afaka miresaka be ary Venitra, mbola kely ny heriko. Venitra, tsy maintsy mamela ianao. Miangavy ianao mba hanindry fo mafy dia mafy. Tsy maintsy mamela ianao ry Venitra. Inona nefa ny tokony angatanao famelana amiko e? Aoka izay ridina, na inona fahalemenao, na mety ho fahalavonao tao anatin'izay 12 volana tsy mifankahitantsika izay. Raha mbola tia ianao dia mamelanao aho. Asa mbola miresaka betsaka aloha e. Tsy maintsy mamela ianao ry Venitra. Mamela ve ianao? Eny e, amelanao aho. Inona ary zany no antony angatanao famelana amiko? Ianao ve ry Venitra tsy mieritreritra hoe izay sy derana napaka ny tetezana? Tsy izany daholo ve ny eritreritry ny olona rehetrarehetra? Ry Saoly, ry Ben Laden, sy ny rehetrarehetra mihitsy. Mitenena amiko ary ianao izao raha tsy izany ao anatin'ny eritreritry ao io. Marina sa tsy marina? Lazao ary Venitra. Eny, raha ny zava-misy ry dina dia izay tokoa. Izay no eritreritro, izay no eritreritra anay rehetrarehetra na ny fiarahamonina azy. Fa raha hainao no manazava fa tsy hanarona napaka ny tetezana, na izany na izany efa mamela ny elokao aho. Misaotra ry Venitra, tsapako fa tena mbola tia ahy ianao, tena mbola tsy miova ny fitiavanao ahatr'izay. Fa aza mbola miresaka betsaka aloha ianao e. Tena hitao mbola reraka ny ianao e. Andao ianao ateriko etsy am-pandriana e. Ny amiko ny zava-dehibe amiko dia ianao tafaverina eto anilako. Izay no izy. Marina izany ry Venitra, satrika foana raha hiresaka aminao nefa mbola reraka be aho. Ndao ary. Venitra, tonga soa ianao. Soa fa tonga ianao ry Venitra. Tena mampalahelo dina, marary be izy e. Misaotra anao ry aina. Fa inona no aretiny? Tena tsy fantatra mihitsy fa ino izy nitanao iny e. Tsy matelik-anina. Atao daholo izao fanafody rehetra izao nefa
toa tsisy fiovana mihitsy izy. Asa zao fahitany ianao zao indray ngamba no anampy amin'ny fahasalamana. Izao no izy Raina. Aleo mijery ny dokotera lehibe eto amin'ity hôpitaly ity dia resaka ambulance aminy koa tsy maintsy miakatra zao any an-tanàtsika. Tena mety izay ry Fenitra, nefa tsy vola be ve izany? Tsisy dika ny vola eo anoloan'ny fitiavana ry aina. Za raza tafafenina eto amintsika tiana. Matokisa ianao diana fa na ohatrina na ohatrinona vola olan'iny. Eny fa na hoentina any andafy koa azy ianao dia ataoko izay ahasalamanao. Zay fa andao tsy asiana ho any amin'ny lehibe vetivety. Eny andehantsika fa misy fanafodina sain'ny dokotera nijereko izay ne. Fa nitady amin'ny farmasia rehetra teto fa tsisy mihitsy. Asa inona no mety atao? Aiza hoe jerevako ny anaran'ilay fanafody ary. Ty. Aleo ampijereko ny sofera eny ampiasany ty. Mety misy eny. Sady mbola nisy fanafody maromaro tonga tamin'ny avy ankoa mantsy aho. Raha ity fanafody ity zany Raina jerena dia resaka fo. Voadona zany fonodiana. Zany very Fenitra, dia ahoana zany? Amin'ny maha dokteranao kosa ve tsy mba fantatra hoe inona no tokony atao azy? Eny ny voalohany aloha dia ny fampijanonana ny diana aloha somary manao repokely izy amin'ny resaka politika. Izay aloha tsy maintsy atao. Fa na izany azany ty fanafody ity tsy maintsy ataontsika izay hitanany ity. Mino fa misy an'io ery amin'ny toeram-piasana ery amin'ny port ery. Izay ary fa aleontsika saina aloha any amin'ilay tompon'andraikitra vetivety dia ianareo mivady ry dada sy mama tsaratsara mamonjy fidiny isaolo tsy ny vetiko dia aleo izay mianadahy aloha any vetivety ary. Zay andao ary. Ny antriny any tokoa dia nahazo ambulance tamin'ny hôpitaly ben'ny Tomasiny zahay. Tsy maintsy niakatra andro iny ihany nakany Antananarivo satria nanomboka ny areraka tiana. Tsy maintsy nasiana séroma ihany koa izy teny an-dalana. Teny amin'ny poliklinika ny lafy no avy hatrany dia nisafidiako nampidirana andina. Ray volana taty aoriana nampidirana azy dia niverina tanteraka tamin'ny toe-batany sy ny endriny taloha izy. Salama soamatsara izy. Faly daholo ny fianakaviana sy ireo mpiara-miasa amin'ny rehetra hatramin'ireo praedoko taminy azy. Tonga namangy azy tena trano avokoa izy rehetra ireo. Nandroso moramora ho any amin'ny filaminana ihany koa moa ny firenena. Lasa nandositra tany Paris ilay filoham-pirenena teo aloha rehefa nanafitra tany amin'ny toeran'ny mponena ny tany Ambohidatafana ireo miaramila namaky parasy tamin'ny lalan'ny Tomasiny iny. Ny ben'ny tanàna n'Antananarivo teo aloha kosa no lasa filoham-pirenena tamin'izay. Milamina tahaka izany ihany koa ny asako rehetra sy ny fitiavana isidiana. Ny savany raona ny tatao teny ambony lampana nalatery. Masoandro mibalika manaparika ny famirapiratany. Rivotra mitsoka malefaka sisa no hita sy mameno ny tanàna malaky alina. Volona iroso amin'ny tena dina ifamatorana eo amin'ny fitiavana ihany koa izay isidiana. Haroso ny vodiondry, hirosoana ny fisoratana ary atao ihany koa ny fitsofan-drano sy ny fanamasinana mariasina eny am-piangonana. Nanakoako tamin'ireo gazety sy filazam-baovao samihafa teto an-drenivohitra ny fahatongavan'ny dina, indrindra ny firosony amin'ny fanambadiana miaraka amin'ilay hoe dokotera Fenitra Tsoatsy. Raha sendra mbola teo an-tokotany izay mianakavy, mikorana, manomakomana ny raharaha izay ho totosaina amin'ny asabotsy dia indro hiderany ansao tamin'ny telefona. Allô? Iza le miantso azafady? Manahoana sery Fenitra? Fa tsy feon'ny Monsieur Dera ve zany sa? Ie, izy mihitsy ny tika. Tena marina se. Aiza ianao zao ry Dera? Tonga fa ty an-trano fa daholo zay. Zao dia zao raha afaka dia tonga fa ty. Eniko sy hitako tamin'ny filazam-baovao fa tonga ho ny dina. Ary ataony raharanareo. Marina ve zany? Tena marina zany. Marina daholo izay hita sirense. Ho avy any azo dia zao e. Zay? Zay zany se tonga fa malaky moa fa daholo zay mba miara-mikirana ato e. Zay Eny e, tsy ho ela dia ho afaka. Dera ve zany ry Fenitra? Tena izy mihitsy. Tsy hitako izay asiako ny hafaliako marina.
ny vadiko hitako ny fianakaviana tonga eto daholo zao mesederako ho avy. Ka ho avy eo ve hony izy ry Fenitra? Tena ho avy hony le ry e. Tena ho avy le ry. Hey patron, c'est ton téléphone qui te parle. Allô? Dokotera Romualda? Eny dokotera. Tena tonga somatsara izy ka. Aty an-trano zay zao. Ka hoana, ho avy ianao? Eny ary dokotera. Tongava fa miandry anao aty e. Miandry anao aty zahay. Tena androm-pifaliana ho andry mihitsy zao ry Dina. Tena marina e. Hey patron, c'est ton téléphone qui te parle. Allô? Iza le miantso? Lay miaramila taty Bergaville Ramsey. Tadidinao ve? Tena tadidy se. Tena nahoana tokoa se le resaka mifanaovantsika iny. Tena miala tsiny fa niandry anao niantso nefa ianao tsy niantso misy. Fa izao e, tsy ilay kapitaine Belle tena namana iny ka no voatifitra tamin'ilay vaky barage fa kapitaine hafa mihitsy. Miala tsiny Ramsey. Tena miala tsiny e. Izany very se. Dia aiza zany izy zao? Voatendro chef de corps amin'ny camp militaire ny Thomasina izy ary niakatra grade ho commandant. Ao fa alefako aminao ny numéro ny téléphone raha ohatra ianao ka mitady azy. Merci ary zandry. Ao fa rehefa mandalo any dia mijery an'se. Eny ary tompoko. Ben Laden ve zany ry Fenitra? Tsisy ka. Tsisy le niantso teo fa tamin'izaho le nandalo tany Bricaville le avy amin'ny Thomasina iny. Dia hoe voatifitra ho ny Ben Laden. Dia ty maramila ty zany miantso aho hoe ay tsy Ben Laden fa kapiteny hafa ny voatifitra. Fa i Ben Laden ane ory aina lasa chef de corps any amin'ny camp insurgé amin'ny 3 ny Thomasina. Amin'izay le ry niakatra gradina commandant. Ay, isy aro zasy be indray zany ko. Fa zao e, Saoly koa nefa niantso anao teo fa efa any Ambatolampy ony. Ry zareo fianakaviana sy ny tompony anarandray ony miaraka e. Ohatriny hoe mazda anankiroa no hitondra ny zareo rampitso. Dia dada samy no hitarika azy. Tsara zany ry aina. Fa izao ary misy boisson netiko ao. Noetiko avy any an-dafy dia ao anaty baoritra ao daholo. Dia aleo ranga voaka tao daholo aloha. Mba irahantsika amin'ny korana eto Saoly zany ho avy ry dokotera. Dia aleo tsika miara misotro eto. Dia zao aleo aiza moa Radany teo? Radany a? Ao zay tompoko. Zao Radany avy moa anao ty e? Ie. Hitanao misy vorotilo zanankitelo ao. Dia zao dia andana vonoy. Dia karakarao eo. Dia aleo zay sy dada dia araka any amin'ilay traiteur ikarakara mariazina sy diny e. Ijery zavatra azo hoanany aloha. Ataotsika sakafo sy anaovana fotsiaritra melohan'ny amin'ny sabotsy. Ho tonga daholo zany reo tabaka sy namana rehetrako. Androany aloha sika miara mifaly amin'ny maha-olombelona atsika. Dia amin'ny alatsindray ao aoriana mariazy. Manao rakosorana any am-piangonana. Zay fa andao ry dada tsy eso mianaka andeha. Zay Radany karakarao zay zavatra zay. Dia iaina moa hoe ho anampy anao ihany koa. Eny ary tompoko. Zay ki iaina. Eny ary azadino ary moa ny miantso any kapitaine Ben Laden. Ao fa iantso azy aka. Ndao dada. Ndao tsy mianaka iaraka vetivety e. Ndao ary. Ao rery izy mianakava efa vonona ny sakafo e. Tonga dia mahazo plasy daholo dia sady miresaka sika no mihinana ihany. Dia tsy hainay avy any an-tanàna koa ny tsy hitondra voandalana kelo anareo e. Eny ary moa ka sady miara misakafo tsika rehetrarehetra eto no ty moa zany dia mba hoe korana mpifaliana araky nambarako teo hoe manao fotsiaritra tsika e. Fa eto ihany koa moa zany idera sy dina. Areo zany arak'ilay fomba fitentsika hoe very ka hitaindray maty ka velondray. Ka dia fifaliana ho atsika rehetra moa zany miara mikorana amin'izy mianadahy eto. Angambany mba tsara mba saina miresadresaka ny hoe nanahoana zany nanjo azy mianadahy reto nandritra zay fotoana tsy nahitantsika azy zay. Marina tokoa zay ry Fenitra. Fa araka ny efa nambarako anao omaly reny dia tena tao anatin'ny toromarika nomenanay tokoa ny hoe anapoaka tetezana maromaro teto amin'ny firenena ary anisan'izany ny tetezan'ny fatihita. Nanaiky izay satria norahonana sy narahana mpiambina foana na zana dera ary izay no nangatahako fonana sy famelana taminao ry Fenitra. Araka ny voalazan'ny dera aza dia efa nisy olona saika hankakeriny amitsy tany Malaky alina hanao an'io mission io ny fanapohana tetezan'ny fatihita izany.
tamin'iny andro ny 7 marsa 2024 iny saingy dera ny tsinanaiky fa hoe mety hanimba zavatra be dia be zany. Voatery ny antso ny dina dia reny anareo tonga reny. Ny menanay ny dinamita 10 kilao hoe anapoahana ny tetezana saingy nandahatra amin'ny farany zahay. Netiny zareo zay ary rehefa tonga teny fatita dia efa nisy miaramila maromaro ny andro teo. Nasainy nidina teny zahay fa tsy nanaiky mihitsy na dia atao hoe nanaiky ary zay hatramin'ny voalohany hoe hanao izay fanapohana tetezana izay. Zaho moa tena nandabe mafy mihitsy dia hoy aho hoe aleo ry zalahy zaho tifirina toy izay hanao an'izany dia nivelesiny zalahy tamin'ny vodibasy ihany koa dia tsy nahatsiaro tena intsony. Efa any amin'ny toerana tsy fantatra zay vao nahatsiaro saina. Aya naveriny zalahy tany kely vondraky indray dia tany hatramin'izay ka hatramin'ny afako maly izay nanaterana teto. Dia iza ny nanatitra anao taty ry dera? Manahirana be raha ny fahinoko ny resaky zalahy. Zalahy le nitazona tany zany. Izy ireo ihany mantsy no nanatitra tety. Notapenana ny masoko ary alina tsy fantatra hoe tamin'ny firy no naterina teo amin'ilay toerana nametrahana. Nandritra izay iray taona izay dia no hidina tamina efitra malalaka be tsy misy na inona afa tsy farafara iray Tsy misy olona miditra mihitsiny fa asisika amin'ny varavarakely izay rano sy sakafokafo mena. Efa misy toilette sy douche ihany koa ao e. Rehefa mba hivoaka ny velany ianao dia olona manao kagolina no maka dia tahaka izany foana. Dia izao sika izao. Tena misy olona tsy mataotody mihitsy mitovy aminazo antera koa nahazo hafa saingy zandraina lefa tany andafy. Efa eny ambony fiaramanidina vao natsiaro saina. Asana nomena fanafody ana ahoana fa tao hafahafa be daholo reny jereko rehetrarehetra. Lazana indray ary efa tonga tany amin'ny toerana nitazonana fa tsy salama saina hono. Vehivavy nisandoka ho masera indray no nitondra tany. Napetraka tamin'ireo tombon'ny olona trabona tany atsimon'ny Frantsa ary izay le hitanao tamin'ny tele fenitra. Rehefa eny fa nilamina ny taty dia nasaina naterina. Tsy nisy olona niaraka tamiko avy any fa teo amin'ny aéroport ihany dia izay. Ireo mpiara-miasa amiko no nitsena teny Ivato. Avy hatrany dia niantso ny Saoly ary efa tsy nahazo anao dia izao. Eny mafy tokoa zany ka mafy fa ny soratsen'Andriamanitra dia tsy misy maty pomanay tsika. Ny lasa hono momba ny lasa fa loafinay zao no mpanjinina. Fa zao ry dina araka ny vaovao henoko dia toa hoe hisy fanamboarana ny gouvernemanta ka anisany angatahany zareo ny suiventsika sy anao. Ka ahoana anao ve sika? Tsy mila raha izay minisitra ampy any karamako sy ny karama mivadiko sa ahoana ry fenitra? Marina zany dina. Izaho zao mieritreritra hoe ianao no atao desen'ilay orinasa vaovao atsanganay eto Antananarivo fa matsimbola irana amin'ny reo mpanambola avy any Eropa izay le nandehanako vao tselakory tany andafy mantsy. Ay raha izay dia tiako sady amin'izay koa sika sy anao mba miara-miasa. Dia nieritreritro ihany koa hoe ianao reny anao atao chef de service amin'ny communication sady ny anaranao ihany koa io asa mazoto amin'izany ve iaina? Tiako sady antsika izany zavatra ny anarana koa. Dia ahoana ianao ry monsieur Dera? Zaho kosa aloha te hanosika-hevitra aminao hoe alefaso ny CV-nao amin'izay mba mifamenao ny asantsika. Tena marina ny aina fa hono ary Dera inona aloha zany le poste ministériel angatahana amin'si? Resaka varotra sy indostrie. Zany hoe raha lany ministra zany se dia ministry ny varotra sy ny indostrie. Tsara zany tena mifamenao amin'ny asanay mihitsy. Tena mety tokoa zay ry Dera sady mety amintsika ny miara-miasa. Dia ahoana zany dinany zany tsy hanao député tsony indray Mbola efandinika kiza izy fenitra. Izy mantsy nilaza hoe misy olona efa hotoanana amin'ny député ka raha izay no hita fa tsara dia aleo izy no toananako. Tena marina zany. Aleo sika rehetra mifanohany amin'izay tokony mety aso. Atrany izao mieritreritra ihany koa hoe tsy fantatra moa sa olona azoto hipetraka ty Antananarivo koa na tsy azoto fa amin'io toeram-piasana vaovao izay atsangana io tsy maintsy misy miandraikitra ny gestion ka raha mety amin'ny Saoly zay dia izy no tokony hitantana azy. Aiza moa Saoly teo? Saoly anjakaingana anao vetivety malakilaky. Tsy mety amina kosa angamba raha ohatra hoe mijanona aty fa aleo angamba ny any an-tanàna ihany fa raha ohatra hoe mety amin'ny Dera dia mba atao membre ny kabinetra ny asa ahoana? Tena marina zay ahoana monsieur le ministre raha atafapetraka soa tsara ianao mety ve ny zandriko atao an'izay? Tena mety tsara ka. Fa
Fa ono ary fenitra mba efa natsoina ve kapitaine? Ika, efa natso azy tokoa ka. Fa araky nambaran'lery zany de eto Antananarivo izy zao fa mbola misy maika iran'zareo chef de corps rehetra hony miaraka amin'ny lehibe ny état-major. Fa nilaza kosa izy hoe tsy maintsy tonga izy amaratsika amin'ny sabotsy. Tsara kosa zany. Zao vao tena feno ny hafaliko sy ny asambarako ry fenitra. Tapitra kosa angamba zay ny fitsapanantsika. Eny ary ka tsika rehetra moa zany eto efa tonga eto Saoly eto ry aina eo ihany koa dada sy mama. Radany teo ngamba aiza moa radany teo? Radany Ahora tompoko. Vienao aty. Andraso vetivety ary fa vao manao ty zavatra ty ary amse. Ka avy ty moa fa maimaika. Eny ary. Zao ary. Androany zany zoma de mazava be moa zany fa raha pitso sabotsy no anaovana ny rahana Esdina. Ka de araky ny ndresako tamin'ny dada sy mama tany Tomasina de araky ny antsinanao fanaovana izy Saoly de ohatray koa iaina andana mora dany mba atao tany vetivety le baoritra anankitelo reny Eny ary ramse. Alakilaky ianao de ao anatin'izay baoritra zay misy zavatra noetiko tamin'izay tany andafy de misy an'izay lanto zay niarany asa tamiko tany ka aleo sokafana tsirairay le baoritra e. Tena nitondra ny fenitra marina nefa nividy taty. Ka zao ary efa nasiko anarana tsirairay reo tsisy adinoko nareo na zany dada sy mama avy any Tomasina, iaina, Saoly radany koa nahazo de satria andro ray toa zato atsika io andro rapitsy io ka de samy mandray ny azy eo aloha raha sanatria moa misy hoe tsy atonina de hitatsika eo ihany ny akanjo aloha efa mba siro fa mba mety atonina fa ny kiraro tsy fantatra za ary ka samy mandray ny azy eo de mba jerevana de melo hoe mety sa tsy mety Wai aneny to ty fa tsy anao ty neny to Taty mihitsy akia. Wai tena tsara be zany fenitra. Tena hainao mihitsy ny fidin'ny couleur-ko Ahoana moa tsy aizako ny couleur andraposako e. Ary ny Saoly efa hita? Io ny anao io. Ahoana fa hitanao azy? Mifanaraka amin'le kiraro nividiko aloha e. Okay, tsara zany. Ary neny aina manao na fa hitany anazy? Tena feno fankasitrana ny ary fenitra tena tiako be mihitsy tena amin'ny couleur ilako azy mihitsy koa e. Ty ny dada ty mba safidiko costard manokana mihitsy anao dada asa la mety aminao na ahoana fa hitanao azy? Lokony aloha tena tiako e. Fa vao andramana aloha anaovana loha ary. Eny ary afaka manandratra. Radany. Radany to tsy taitra mihitsy ne. Radany. Radany asana mba manao anana koa radany ty ny radany ty. Vao aloha de hitan radany ao. Io. Ahoana fa hitan radany azy? Tena tsara ty patron tena amle hoe mihitsy tiako. De zao radany tsy le Scooby-Doo nanaovana amin'io fa sody mety alatalo eo indray hoe Scooby-Doo efa nisy kiraro vidiko anao koa de rehefa feo jerenao. Ary mahazo fitiavana manokana mihitsy nge radany. Ka radany kosa raha tsisy radany tanàna mangina e. Ndao ary. De zao zay zany ianareo rehetra ny vadiko indray spécial ny azy tiany anao ty. Somary nataoko couleur malefaka hitanao le akanjo nampiakanjony ainanao tamin'le rano kabary ohatra niny ty zany hoe somary mazavazava kely kokoa. Tena faly be ary fenitra. Tena tsy nampoziko hoe nisy voandalana mahafinaritra be ohatr'izao nentinao Tena misaotra betsaka. Tsy hitako intsony izay anehoako ny hafaliko. Fa hono fa ahoana naiza ny fenitra ny fidy andreto? Ny tena marina misy mpiasan'ny consulat zay mademoiselle Lanto zay zany nandray ihany nandritra ny 20 andro any andafo moa zany efa hitanao hoe menazy ny posiposy ny toetranao hoe zao ny anarany tsy ny anarana fa hoe ny halava ny angeza de ampidiriny zareo anatin'ireny Facebook reny de izy zany avy de manome hoe zao ny tokony ho taolina omena ka io mademoiselle Lanto io nanampiatany de io no etiko aty aminareo io ny voandalana no etiko. De olo ary fenitra ianao ve nisafidy an'le couleur mena na sa izy mihitsy?
zany ray ve ho an'ny taniny zany no safidy azy ka zao zany zay zany avy ety amiko de ny rarina moa de hoe atotosa soma tsara ny fety rapitso araky ny rehefa namboarantsika reny zany asaina manokana eto ry dokotera ry kapitena moa avy ka de zay ngamba ny avy ety amiko asana mbola misy zara tianareo resahana te hisaotranao fotsiny ary fenitra misaotra be deabe fa tena afa-po zay eny ary moa efa tonga ety antsy moa zany ny fianakaviana avy any malaky alina eo ry saoly eo ihany koa ry dada samitsika rehetrarehetra moa zany efa samy mety daholo satria ao anatin'ny fanomanana ny andro rapitso ka araky ny resaka napetraky dada samy sy saoly zany de mba misy ihany koa etaetapony zareo am'izao andro ray toa zatona izy diny zao takarivarivan'ny zoma zao moa zany no andro atsika fianakaviana ka de omena anareo avy any malaky alina ary ny fitenenana. Eny ary mory izy mianakavy indrindra ianareo roa Dina sy Fenitra izay antom-pivorintsika mianakavy amin'izao fotoana izao. Maro ny zava-niseho teo amin'ny tantara-piainanareo, fitsapana ihany zany nefa totsoma tsara amin'izao tanjona farany irinareo izao ianareo. Koa amin'ny mahandro-pifaliana ny andro anio dia tsy hoainay zanaky malaky alina ny tsy loham-peo hisaotra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ny tany moa zaza vehivavy raha teo koa eto ary ny ray aman-dreny hitondra ny fitenenana. Atolotra anao ny fitenenana dada Samy misaotra ny Saholy moa nanome ny fitenenana satria sazokiny tokoa fazandriny ary sarainy fazanany ary samysangapeo ho avo na misangako ho avy te ho hitany tenako fa isaorana ny ranabavy tokoa nanomeny zany teny maharay aman-dreny izany. Eny tompoko fa voalohany indrindra tokoa zany dia misaotra an'Andriamanitra tsika menakavy zay tafahaona soa matsara indrindra fa ny fagnatry tava amin'izao androandroany izao. Eny tokoa tompoko fa raha nandeha tokoa izahay menakavy hatagny malaky aliny agny dia nizotra ny lalana zay tahaka manao hoe lalandava tokoa moa hatagny malaky aliny agny tonga aty Antananarivo izao. Sa nitotitra ny vatana feno niahatra tokoa izahay na totitra ny longo amin'ny toto-bozaka fa tonga soa matsara ato amintsika mianakavy ato zao. Ka voaloha teny tompoko dia angamba raha ny teny holazana de mety maromaro hiany indrindra fa araky ny teny hoe toy ny farilavavana ny fitenenana ka salany hiamamina fa atao bango takatre de ny ramofaoka hiany ary atao sika otra ny ebla ko dia hisy hoatra ny regla. Ka noho zany tompoko misaotra nareo mianakavy izay nandray anay mianakavy hiany keo hatagny malaky aliny agny amin'izao andro takariva izao sy amin'izao andro alinalina izao. Tonga hatagny tokoa izahay na mianakavy hitondra ny teny fakatelemana ary ny teny fakasitrahana fa raha nresaka moa ngamba roho lazana dia saha moa fotamandry itsony izahay mianakavy hatagny malaky aliny agny. Fa tao tokoa ny raho namitatao, tao ny ora mansombona, tao ny alahelo zay nanjady tamitsika mianakavy maly sy afako maly izay. Eny tokoa fa amin'izao ora sy fotoana izao dia panetretena ary akaravoana ary amikafaliana hiany koa nizoronay agnaran'ray ahatagny malaky aliny agny izao. Toy Madame Dina izay nampisovoarivory sika mianakavy izay nampitondra alahelo ary napalemy ny fakapagnahy koa. Tao ny andro sy ny taona sy ny volany tompoko tapahona tsika mianakavy satria Andriamanitra mahalala ny soa izao Zanahary mahalala ny mendrika izao dia hoy ny tenin'ny tompo tsy hanome alahelo anareo zanak'olombelona ny tenako fa kosany ho fetintsika ndray ato maha olombelona isika de hoy aho manao hoe ao anatin'ny mangidy no misy any mamy. Fa tao ireo
zavatra rehetra voalaza teo reo dia tonga eto anatrehanareo ray, eto anatrehanareo reny, izay magnatra maso etreha maso izao, satria hafaliana izao ikambanatsika menakaby izao, ka very ka hita indray, ka miaraha ianareo mifaly amiko. Koa miara mifaly tsika menakaby araky ny teniko teo aloha, fa sahamoha fotamandriko izahay menakaby. Fa amizao andro ray tao zato izao, dia faly sy ravo izahay menakavy hatagny malaky aliny agny izao, na dia lavidavitra hiany aza ny lalana. Ka noho izany tompoko, dia mitondra ny rano tendrim-posy izahay menakavy zay la misosonefy neti-paharazana ary rano mitety vy, dia ato hoe ny tokaza tao-podinahitra izay atolotra ianareo io ny rano 3 zinga. Manaraka izany tompoko, dia ato ny sandohan-karona misy ny vary tany razana zay ataotsika sosomagnitra ato amin'ny tokotany sy agnarany ray atao Tananarivo ato izao, satria hafaliana izao ko sika menakaby ro hiaraka hinana ny kaoka avy am'izany. Eny fa magnaraka ny ihany koa, sefa mamy ho ny tapia de vognony ao agnatiny, sefa mamy ny fitia de vola ary fagnampiny, eny vola ray tapitry ariary. Zay ary fa dia mangataka ny tovaviny malaky aliny moa zany hanolotra ny reto saotra sy vavaka ary reto zavatra natolotsika teo, dia apetraka indray zany ta trotrosika am-bavaka, hatratratsika ny andro maraina sy ny andro mazava izay handehanasika agny amin'ny commune hamitranasika ny fanambadiny izy roa, ary trotro am-bavaka koa sika fa ho tonga agny am-piangonana izao fanambadiny izy roa izao. Saotra to. Tena faly zay rakizy, tena faly, tena tsy napozana hoe ho tonga am'izao tanjona iray izao anareo, tena faly zay tsy tanay vaditsony zay anehonany hafalianay. Tena marina zany rasina, tena faly ahy, de marina tokantrano rery izy roa, de manana 5 sy fary. Tena feno loatra ny foko rakizy ka de de mahita ho tenenina koa. Marina zany rainy. Misaotra ry dada sy mama. Miarabanao ry Fenitra, de miarabandriko Ordina, ny ampiray indray zany ny taranako malaky alako. Félicitations à Kidina. Miarabandriakia. Tsy nampoiziko hoe ohatr'izao Kidina, tena makany reny zakatsika reny. Okakizaya. Fa inona ary ty ataonareo rotiry Dina sy aina? Fifaliana nge androany fa tsy tokony hitomana ohatran'io nareo fa fandramaso aingana. Zany mbagaky. Marina tokoa zay aloha fifaliana ho atsika nge androany. Eny atao hoe fifaliana fa ranomasom-pifaliana ihany koa moa satria teo ihany koa moa reny zavatra seho reny angamba tsy de omenatsiny. Avelo irotaka an-dranomasina iry Saoly. Ranomasom-pifaliana zao. Minoky ariana fa tapitra am'izay angamba amin'ny fitsabana. Eny akia, iraritsika akia zany miarahaba ary Fenitra. Mareta hatrany farany nareo Zay moa Eny ary, misaotra ny fianakaviana rehetra moa fa ny anisany isoratsika dia Andriamanitra na totosa izao fanamasinana ny mariatsika androan'izao, ka de veriko hoe ranomasom-pifaliana reny ary araky ny teniny iaina teo moa zany de hoe tsy zodrano reny, ka de ny raha resika de ny fetotra zao foana ny rahatsika. De faly maraba ramsia, maraba madama ihany koa de maritra hatramin'ny farany,
na dia teo ary ny loza maro samihafa dia maritra hatramin'ny farany e. Saotra betsaka raha tany a. Dia nao ihany koa marety eto amin'ny fiarahantsika, eto amin'ity tokantranontsika ity. Dia faly miarabanareo rory Dina sy Fenitra. Dia enga reny ny zavatra rehetra niseho teo amin'ny fiainantsika reny a, mba tsy hiseho tsony amin'ny taranakitsika ny aoriana. Dia miarabanareo dia maharena tokantrano e. Saotra indrindra Ardera. Tena misaotra ny Serdera fa namana tsy mahafoty kosa ny rariana dia amin'izao sembola seliba zao dia mba hita ihany koa ny tokantrano iadana sese. Dia manarany dianay e. Ato aminay aloha mbola maromaro ihany ny demoiselle fa tsy fantatro moa na metimety aminao reny na hoana. Eny dia misaotra betsaka amin'ny tsodrano rehetrarehetra dia mirary soantsika rehetra e. Vita ngamba izay mifampiarabana fa nainga amin'izay sika satria efa miandry ny fiaranao cortège. Marina izany. Zaho ary samy manana ny fiarakodiany. Nanay tsy dina moa izany efa ry ny fiarakodia. Iaina miaraka amin'izy. Fa hoana fa niaraka tamin'izy iainy teo? Niaraka tamin'ny Saoly fa ohatry ny hoe Radany ngamba no iaraka aminy izao. Ka mety ve raha ohatra ka andao ianao iaraka amiko e? Tsy maninona ka andao ary. Dia Saoly sy Radany izany miaraka. Ny inona ny fiainany mety ny Saoly moa? Le 4x4 ino no netika sady izay nge mitondra ny caméraman e. Tsara izany. Dia mamasy dada ny anareo fiaranareo ihany mety nareo a? Nena ihany metinay dia izaho ngamba no hitondra azy e, satria mba handray ho an'ny zanako androany. Tena marina izany. Andao ary andao samy ihany fa taraiky ny olona amin'ny cortège dia any an-trano ireo izany mihaona. Zay avy. Eny ary tompoko lasy tompoko vavy amin'ny mahampinamana akaiky ny tenako amin'izy mivady a dia ho raisiko voninahitra lehibe ny manainga azy roa hiditra ka andray ny toerana efa nomanina ho azy ireo. Mandritra ny fidiran'izy ireo kosa dia asaina hampanajantsika rehetra hiara hitsangana no sady mitehaka. Tsy nijanona ny tehaka ataontsika raha tsy tafapetraka eny amin'ny toerana misy azy ireo a izy mivady. Dia manainga anareo amin'ny zava-maneno ary andefa ny feokira dia mandrosoary nareo mivady tompoko rehetra amin'izao andro ray toazato izao. Tsy misy teny firoam-baranay rotsony a fa dia ny manasantsika rehetrarehetra hanatrika ny sakafo a izay mba nomaninay amin'ity andro ray ity ka dia miraratsika rehetra tompoko lasy tompoko vavy samy mahazo tomana. Saotra indrindra tompoko. Kosa ny napikanjony ainanao a tena marina dia nany volo jereo moa na ny couleur e. Tena marina izay ry Fenitra tena afa-po tanteraka mihitsy. Jerenao moa e, jerenao ry Saoly ry Aina ohatrany hoe nampitovy fomba fitafy izany daholo ianao fa tsy hita hoe mahafinaritra. Eny e, tena mahafinaritra be mijery andry zareo koa nge niaraka namboatra volontany dia hoe ndao ampity vy ary mba ahoana fahitanao an'ireo ray aman-dreniko ireo ry Fenitra. Tsy hitanao ve hoe nanao metimety be indrindra moa fa ima. Za aloha tsy napoziko hoe mahay mitondra tomobily maminy a. Ay hoe mahay izy e. Mahay izy ka fa izy fotsiny tsy dia tia mitondra. Tena mahafinaritra. Na ny fahitana ny dera, ny fahitana ny dokotera, jereo mbola ny kostarana van'ny kapiteny e. Hafa mihitsy a. Tena andro fifaliana androany. Zay ngamba fa ao ary ara-sakafo amin'izay tsika ianao. Rehefa misakafo ohatr'izao moa izany dia sotro anankiray ihany eto. Za mamana anao izany izao. Eny ary amin'ny mahasandry ny dinana dia mialatsiny aminareo raha ndray fitenenana kely mangataka hira anankiray hira efa nisafidiany zareo izy io mba hanokatra ny lanonana amin'ny alalan'ny ouverture. Mangataka anareo roa izany hitsangana azafady.
fenitra andro ray toa zato androany andro ray nandizina teo masin'olona rehetra koa dia mba sokafonao ny voaliny dia miara mandeha ao anaty voalinareo e tena marina izany miary misaotra sao le Mama
eny ary tonkolasy tonkovavy voalohany indrindra amin'izao andro ray toa zato eo aminay sy diny zao de fifaliana oalo voalohany indrindra ny mampitsangana andreo fianakaviako eo moa zany nareo nasaina rehetrarehetra ka dia tsara aloha zany ny ataontsika fifampahafantarana ny avy amiko zay mianadano eto satria moa zany ny ray aman-dreninay fa lasana daholo dia mangataka ny Saoly Zandriko zany hitsangana eto. Aiza Saoly? Efa hita akaikinao ito Zoky a? Izy zany no Zandriko. Kambany izy io, ny anankiray tsona hoe tatamo manambady any Japon. De izy zany nianatra tamin'ny université tany Tomasina, nanao ny teknika informatique de gestion izy. Izy no miandraikitra sy mandrindra ny asanay rehetra any amin'ny tanàna misy anay malaky alina. Atoatsy moa zany mety misy any toerana vaovao esany eto Antananarivo. De izay ny avy ety amiko. Eto ihany koa zany miantso ny dadany Dina sy mamany Dina. Marimarina kokoa moa zany dadany sy mamanay. De izy no dadany Dina ary izy no mamany. Izy roa kosa zany dia anisan'ny mpandraharaha any Tomasina izy roa mivarotra ka asa namba mety anana teny kely izy eto anatintsika nasaina amin'izao andro ray toa zato zao. Eny ary andrainareo moa tsy de miresaka loatra de za zany no andray ny fitenenana. Misaotra atsika rehetra zany niara nanotrina an'izao fetin'izy roa kely zao. Tena faly zahay amin'izao andro ray toa zato nareo roa zao de tsy tatsony ny anehoana ny hafaliana fa de mazahory 5 sy fary mariky ny hafalianay re de mahafaly anay no manolotra anareo le vila eny Ivandry nampitondraina ny anarana hoe Dina Pitiavana le vila de ty le taratasy Tena misaotra ry dada sy mama. Tsara be, tena tsara be fa tena misaotra. Aza matahotra tsony ry Dina, tsy ho latsaka tsony ranomasoko. Asehoko anareo hoe tena faly de ho mariky ny fifaliako de saiko no atolotra anareo roa, anaovanareo roa ny voyage de noces de mirasoa Misaotra ki aina. Voyage de noces aiza moa zay ry Ngamba nisy roa ihany safidy an'le toerana andehanan'izy roa. Zaro ny tianareo roa mba tenenao aminay kosa Aloha ngamba mama ho iteo mety efatra mianaka ane miaraka amin'izay eny ary tompoko fa amin'izao ankehitriny zao isika menakavy dia voalohany indrindra dia Andriamanitra moa ro nitatana antsika menakavy tonga ato amin'izao fotoana famaranana indrindra fa atokatoko ny mariage izao. Dia mamela ahy ianareo raha isolo tena ny ray aman-dreny avy any malaky alina any. Ka sy hitanay sony izay azo atao fa faly ny fo ary ravo ny fagnahy. Ka voalohany indrindra moa dia kinsika mibavaka izao fanambadian'ny Fenitra sy Dina izao. Ka ngay agnarandray avy any malaky alina any tompoko dia mangataka ansika mianakaby mba hanao ny hira-pivavahana izay hagnorenasika ranjo ny tokatrano ny Fenitra sy Dina izao dia mangataka ny Dina zany mba hisangana miaraka aminay agnarandray vatia malaky alina hitondra ny hira fivavahana safato. Mandrapahavy ny Madame Dina ety moa zany satria Fenitra dia efa ety aminay dia hoararotinay eto ny misaotra sy makatela ary mitondra mibavaka ary magnome sodrano ho an'izy roa mivady ireo dia Andriamanitra mahalala ny soany Zanahary mahalala ny mendrika hagnome ny fahasalamana ho an'izy roa ireo ary hagnana ny kioto amikiala indrindra fa hagnana ny 7 lahy ary hagnana ny 7 vavy. Jehova ho atapony loha zay ambony fipetraka sy ambany fijery hagnome ny fahasalamana ary hagnoron-dranjo ireo tokatrano ireo mahalala ny sosiany tsara izay ho avy amin'izy mivady ireo tompoko fa dia misaotra betsaka tahin'Andriamanitra, misaotra indrindra tompoko, misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy. Dia ataosika zany ny hira inzay fa miantso ahy. Feo ny fitiavana manohina ny fiainako Tiasy fanosirana zay fa miantso ahy. Feo ny fitiavana manohina
tiaziko andosirana mahery vaky anazy ka tsy azoko ampakinina tiaziko andosirana feony fitiavana nanirakarizanany fiainana raina resiko ny anjarako isorako ny zanako resiko ny anjarako isorako ny lalako tsofirano tsara re tsy firahiritsie manafitra ny lalana ka mila ny tsotrano anamina ny tiako tsofirano tsara re tsy firahiritsie manafitra ny lalana ka mila ny tsotrano anamina ny tiako tsofirano tsara re ridada sereneny izanakaoneny ambany efa ny adiny fa any many kosa tsaro anarewe anefa tolombavaka tsofirano tsara re ridada sereneny izanakaoneny ambany efa ny adiny fa any many kosa tsaro anarewe anefa tolombavaka tsofirano tsara re eny ary ka de misaotra anareo rehetra tamin'izay tolotra nomenareo indrindra moa ianareo mpiaramiasa rehetra ianareo sanasaina tamin'ity fety ny fanabadiana izay nataonay androany ity tsy ho voavalinay roa zao fa de Andriamanitra manakarim-pahasoavana maly azy ary eo ihany koa modina izay mety mba manana ny hetaheta-pony ihany koa izy ka de omeko azy angamba ny fitenenana. Misaotra rifenitra voalohany indrindra de misaotra antsika rehetrarehetra tonga nanotrona an'izao andro iray malaza androany izao de tsy de manana zavatra ho tenenina be dia be tsony angamba fa efa be dia be izay fitsapana nandalovako izay ka noho ny dina izay nataoko taminao rifenitra efa natolotra anao fitiavako hatramin'izay ary profon'izany ny andro androany anamafisako an'ilay dina-pitiavantsika. Eny ary isaorana be dia be modina tamin'izay teniny teo izay ka ho ahy manokana eto anatrehantsika rehetrarehetra eo nareo nasaina eo ny fianakaviana indrindra ihany koa moa nareo mivady izay ray aman-dreniny dina de manao teny ampaibe maso aho eto izany fa nateo aza reny sakasakana samihafa reny nateo ny olana nitranga nateo ny fitsapana samihafa tototra soamatsara amin'izao fotoana izao ny fifankatiavana izy dina ka homaritsy izay teny nataony dina teo izay ary homaritsy ny fitiavako azy dia efa mipetraka eny amin'ny tanany ankavia ny peratra izay avy amiko mipetraka amin'ny tanako ankavia ihany koa ny peratra avy aminy ka nateo aza ny fakapana samihafa hatramin'izay ka hatramin'izao eny ho mandrakizay dia voatazoko ho an'ny dina rery ny dina-pitiavako.
natolotranao nandritran'izay ray volana sy tapan'izay ary teto amin'ny radio Filmanie ilay tantara nampitonana ny lohateny hoe Dina mpitiavako. Ireo nanome aina ny tantara: Malala, Tsirso, Oscar, Nadia, Angeline, Lalaina, Yandry, Odilon, Jean-Claude, Hadja Fister, Naina ary ny mpanoratra. Teo amin'ny lafiny teknika ny namana Naina Rakotonanaivo, tompona andraikitra sy nanatotosa Simon Menjanary. Isaorana manokana ny pikabary Andriamatoa Ratsimbazafy Jean Baptiste. Tantara no totosay ny ekipany radio Feonimani 107 FM Ambost.